Antony tsy fisitrahan'ny ankizy ny zony feno ny fahantrana, pirofo amin'izany ny asan'ny ankizy, ny fanilikiliana, ny herisetra, ny fahafatesan'ny ankizy, ny fananarotana ara-nofo fa indrindra tsy fandehanany any an-tsekoly. Tao anatin'ny 5 taona farany efa miamivoatra ny fisitrahan'ny ankizy ny zony raha ny fanazavana. Manay aloha amin'izao fotoan'izao ny fampiarana ny zon'ny ankizy efa hita hoe misy ny fiezahana satria hitantsika hoe amin'izao fotoan'izao efa maro ny ankizy no manaraka ny fianarana efa mianatra zany amin'izao fotoan'izao dia betsaka ihany koa ny ankizy no efa hoe misitraka ny resaka hoe fahasalamana eny anivon'ny tokantrano fa nefa mbola maro ihany koa ny ankizy no tsy misitraka ny zony satria betsaka zao no ankizy eto amintsika hita hoe miasa trano, betsaka ny ankizy mbola tsy mianatra fa mbola mirenireny eny amin'ny sisin-dalana ohatr'izany. Fa misy fivarana satria ankehitriny zao efa maro ny ankizy no miditra an-tsekoly dia hitako hoe efa miezaka ny eny anivon'ny EPP mampiatra an'ilay zo satria ohatra zao hoe ny resaka sakafo efa miezaka ny EPP manisy cantine, efa miezaka ihany koa zareo hoe misy zany efa misy ny fanafody mipetraka ao amin'izareo raha sendra hoe marary ny mpianatra mba ohatran'ny hoe efa mba afaka hoe misitraka na dia kely ara zany ny ankizy amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana dia miainga amin'ny fampianarana hatrany ny isitrahan'ny ankizy ny zony feno, miainga ihany koa amin'ny fandraisana andraikitry ny tsirairay amin'ny fampahafantarana ny tena zon'ny ankizy marina. Miainga avy amin'ny fampianarana vezany sa fanabeazana hoe ny olona rehetra aloha hoe ohatrany ahoana ny lanjan'ilay hoe zo inona daholo ilay zo fotra satria amin'izao ilay izy lazotra ny efa tsenjery fotsiny hoe zo manazo hianatra manazo ohatr'izao fa tsy fantatra intsony hoe ahoana sy ahoana ny tokony atao mbadika ilay zon'ilay zaza. Raha hoe ny vinavina aloha zany ho anay manokana dia miainga amin'ny hoe intervention eny anivon'ireny fampianarana ireny eny amin'ny EPP ohatr'izany dia miezaka miresaka manantona dia mampafantatra an'ilay zo fototra dia mijery ny zava-misy dia ho an'ny atao amin'ny sehatra anay manokana zany dia misy indray ny hoe resaka hoe ny ankizy manatanteraka fikarohana manokana momba an'ilay izy. Raha tsy ivina mariana amin'ity volana jona ity ny iray volan'ny ankizy, hatreto vokatry ny fiparian'ny valinaretina Covid-19 sy ny mbola tsy ahafahana mampivory olona maro, tsy mbola misy ny hetsika ofisialy hanamariana izany eto amintsika.